Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Miarabantsika rafako tratrika Alakamisy efa 7 volana Oktobra ity. Ny Mofonaina voalahatra antsika dia ny bokin'ny Joba. Joba toko 7 Joba toko 7 andiny fa 7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Anarina amin'ny fanaintainana eo am-pandriany koa izy sy amin'ny fikotranan'ny taolan'ny lalandava ary ny ainy marikoriko-kanina. Enina dia ny any-piaza tsy tia ny fanahiny, mienina ny nofiny ka tsy hita ary mitranitrano ny taolan'izay tsy hita eo, dia manakaiky ny lavaka ny fanahiny ary ny ainy manatona ny pakahiny. Raha misy anjely ho mpanalana azy, iray amin'ny arivo anovo izay tokony alehan'ny olona ary amindra fo aminy ka na hoe vonjeo izy mba tsy hidina ny andavaka fa efa nahita avitra. Dia ho tsara noho ny an'ny tanora ny nofiny, ody toy ny tamin'ny andro nahatanorana izy, hivavaka amin'Andriamanitra izy ka kasitrahany ary ahita ny taviny amin'ny hafaliana fa ampodiany amin'ny zanak'olombelona ny fahamarinana. Dia iry ilaza amin'ny olona hoe efa nanota fa nanao ny rary ny weloka kanefa tsy novaliany raky ny nataoko, fa navota ny fanahiko mba tsy hivary ny andavaka ary mifaly ny aiko amin'ny fahitana ny mazava. Indro izany rehetra izany no ataon'Andriamanitra indroa amin'ny olona eny intelo aza mba hamerina ny fanahiny tso any andavaka, mba hiazavany amin'ny fahazavanainy. Tandremo ry Joba ka miaino aho, mangina kely aloha ianao fa izaho mbola hiteny, raha manakavala anao dia mamalia ihany. Mitenena fa tahana marina anao aho, fa raha tsy manakavaly anao dia miaino kosa. Miaino ahy kosa, mangina tsara fa ampianariko fahendrena ianao. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehavana dindinika ny fanaovan'ny Joba tamin'ny Elio ity eto ampelantanantsika ity. Ny teolojian'ny Joba moa dia ny bokin'ny Joba zany dia ao anatin'ny ataontsika hoe teolojia deutéronomiste, makamo zany. Zany hoe mihevitra ny teolojiana deutéronomiste fa ny fototra iorenany dia mazava azy miainga amin'ny bokin'ny Deutéronomie, bokin'ny lalàna. Zany hoe rehefa manaja ny lalàna ny olona dia miadana izy, dia tahiny izy. Deutéronomie 8:20, rehefa ajainao zao lalàna zao, ajainao ny sitrapon'Andriamanitra dia ho tahiny ianao, ho tahiny ny fanaova-mofonao, ho tahina ny alehanao rehetra raha mivoaka namiditra. Fa raha miala amin'izao didin'Andriamanitra zao anao dia voahozona, hozonina ianao an-tsana, hozonina ianao any an-tanàna, any an-tsaha. Zay le bokin'ny Deutéronomie 8:20. Ary dia ny fanazavan'ny bokin'ny Deutéronomie zany dia tsotra. Raha te ho tahina sy ho sambatra ianao, ajao ny lalàn'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra. Ary raha toa mijaly sy mangirifiry ianao dia miala tamin'ny didin'Andriamanitra ianao zay. Ary dia izay no fototry ny teolojian'ny Joba eto. Joba dia ro naman'ny Joba zany, manomboka any amin'ny Elifaza ary Bildada sy ny namany dia samy resy lahatra fa nanoto Joba. Samy resy lahatra fa nanoto Joba. Matoa ianao, izy ireo matoa anao nijaly, Andriamanitra nge marina ozy. Andriamanitra tsy miangatra fa matoa anao mijaly dia nanoto ianao zay. Ary dia manomboka amin'ny Elio koa zany dia manazava an'izay koa Elio hoe jereo tsara ozy zao ny mpanota dia anarina amin'ny fanaintainana eo am-pandriny, ny ainy marikoriko-kanina, enina dia ny any-piny aza tsy tia ny fanahy. Dia izay teolojia izay nefa no ahitsy ny bokin'ny Joba.
Satria ny olona mieritreritra manao hoe teolojian'ny Deutéronomie zany de manao hoe matoa anao manjiry firy, matoa voadona amin'ny fiainananao, matoa anao marary, matoa ianao rava-fahalalana, matoa ianao misy zavatra mahazo anao de zao nanoty anao. Ny vahaolana de zao miverenina amin'Andriamanitra. Verenina amin'Andriamanitra fa ao amin'Andriamanitra no ahafahana mamerina araka ny tokony ho izy indray. Ny bokin'ny Joba nefa tsy zay Joba zany de manizingizina fa za ozy Joba nge tsy nanoty tsy hitako zay tsiniko Joba. Za nge tsy nanao raha Joba zany de resy lahatra fa tsy nanoty izy. Tsy heloka nataony teo anatrehan'Andriamanitra. Ary dia ny teolojia deutéronomiste zany de tsy mahafantatra ny antsoina hoe fizahan-toetra. Manomboka eo amin'ny bokin'ny Joba no mazava ny antsoina hoe fizahan-toetra. Na antsoina hoe fizahan-toetra de zao olona tsy diso teo anatrehan'Andriamanitra, tsisy olona marina tanteraka moa anatrehan'Andriamanitra, fa hoe olona zay ataon'Andriamanitra fiasana. Zany hoe ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainany tsy hoe valiny nataony, fa ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainany de hizahan-toetra ny finoany, hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny manodidina azy sy eo amin'ny fiainany manokana. Zay no antsoina hoe fizahan-toetra. Ary de ny bokin'ny Joba ny voalohany manazava ny hoe aikay tsy voatery hoe ireo olona mangiry firy, aikay tsy voatery hoe ireo olona mandalo zavatsarotra, aikay ireo olona zay mety ho rava-fananana na marary, de ay reny olona reny tsy voatery ho kapok'Andriamanitra. Ay tsy voatery ho kapok'Andriamanitra daholo akory ny zavatra mitrango amin'ny fiainan'ny olona zay mety ho mafy lalovana. Aikay ny fanazavana ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona raha ratsy raha mangiry firy de zao mety ho fizahan-toetra. Zany hoe zavatra avelan'Andriamanitra hitranga, satria zay no aseho amin'ny bokin'ny Joba. Andriamanitra namela ny Joba ho tafihan'ny Satana, tsy avy amin'Andriamanitra akory lay kapoka lay fahavoazan'ny Joba, fahafatesana, faharavam-pananana, latsan'ny vadiny sy ny sisa, tsy Andriamanitra nanao reny, fa Andriamanitra namela lay zavatra hitranga teo amin'ny fiainan'ny Joba. Zay le tenenin'ny Calvin hoe volonté permise, zany hoe navelan'Andriamanitra hitranga lay zavatra reny zavatra mangiry firy reny. Ny antony de zao fizahan-toetra, hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ny antony de zao hampiorenana bebe kokoa any Joba. Ny antony de zao mba hanehoana amin'ny mpiarabelona amin'ny Joba, amin'ny namany Joba, fa amin'ny namantsika koa le mandalo fizahan-toetra tsika, fa misy Andriamanitra. Mahay Andriamanitra, mahay zavatra rehetra Andriamanitra, ary mitaona ny olona ho eo amin'ny Andriamanitra. Afako izay no asehony ity manamafy zany moa ty eto am-piaratanantsika zay Mofonaina ity. Martin Luther ndray maka nanao toriteny manao hoe ny manao kokoa Jeremia mpaminany aloha. Jeremia mpaminany ndray maka nanao toriteny anazava ny amin'ny hoe rehefa nanodidina ny Jeremia mpaminany nisy mpaminany sandoka maro isan-karazany, de Jeremia mpaminany moa nitory manao hoe raha tsy mibebaka nareo de zao fiadanana hitanareo zao tanàna fiainana ekônomia mandeha tsara zao de zao tsy aritra zao. Ho avy ny Babiloniana, ho avy ny fahavalo andrava ny tanàna ratsy mibebaka nareo. Ho Jeremia mpaminany. Nisy kosa mpaminany zay tamin'ny andron'ny Jeremia moa de misy foana mpaminany ny an-dalana iny, satria zay mahafivavahan'ny fiarahamonina vahana kristianina. De nisy vavahana testamenta taloha dia teny amin'ny Jeremia teny de nisy mpaminany isan-karazany zay nitoriko ny fivavahana, nitory ny fivavahana. Ary de ny teny manao hoe tsy marina ny tenin'ny Jeremia mpaminany fa saty atsika Andriamanitra, mindra fo Andriamanitra, itoy ny fiadanana, ilamina ny toe-karena, ilamina ny fiainana. De io Jeremia mpaminany manao hoe ary namafisiny Martin Luther io toritenin'ny Jeremia mpaminany io. Hoy Martin Luther izay niainga tamin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany manao hoe ny mpaminany zay manao hoe fiadanana foana de zao aoka eritreritra izy. Fa eloka ho Jeremia mpaminany hoe fiadanana mitory fiadanana nefa tsy isy fiadanana tsisy. Ary hoy Martin Luther manao hoe mampatahotra mihitsy irony mpaminany zay tsy milaza fa tsy fiadanana. Afako tokony fantatry ny mpino fa izao mety mandalo zavatsarotra ny mpino. Ary raha mandalo zavatsarotra ny mpino, ny fanazavana azy de zao tsy voatery ho nikapok'Andriamanitra, tsy voatery ho nisy fahadosoana be vava nataonao, tsia Andriamanitra fitiavana, fa izao mety
ho fiasana tian'Andriamanitra ho ampiasaina fotsiny ianao. Mety fiasana zay tian'Andriamanitra ny voninahiny fotsiny ianao. Tsy editsika hevitra fa mazava ho azy misy moa tsy diso akory ny teolojia misy tafandradray misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika tena vokatry ny nataontsika mihitsy, vokatry ny nataon'ny olona mihitsy, misy lafiny zavatra sasany vokatry ny fahotan'ny olona. Fa izay zavatra mitranga eo amintsika koa nefa raha tena miorina amin'ny finoantsika de tsy voatery vokatry ny fahotana fa tena avelan'Andriamanitra hitranga mba hampiorina ny finoana antsika teo. Zavatra roa lehibe ara no toe-tsaina izay tiany bokin'ny Joba ananantsika. Dia ny voalohany indrindra dia asehon'ny bokin'ny Joba fa nahoana de zao manakaiky ny teolojia amin'ny Paoly. Zay zavatra zakanao ihany no avelan'Andriamanitra lalovanao. Zay mahafiza ny toetra azy. Ny zavatra avelan'Andriamanitra andalo amin'ny fiainantsika raha zava-tsarotra de zao zavatra zay zakantsika ihany. Zay Andriamanitra ho Paoly, zay Andriamanitra amin'ny Joba. Nahoana de zao ny zavatra izay mafy lalovantsika de voalanjan'Andriamanitra. Ary hoy Paoly raha manao hoe io amin'ny zavatra fizahan-toetra zay lalovanao io ary de efa asian'Andriamanitra lalana sahady mba hivoahanao. Asian'Andriamanitra lalana sahady mba ahafahanao miala mivoaka am'zany fizahan-toetra mahamay zany. Noho zany de ny zava-dehibe de zao ny fahatokiana sy ny finoanan'Andriamanitra ary ny fifikirana amin'ny finoana. Zay ny faharoa. Zava-dehibe zany ny fanekena fa ny fiarahana amin'Andriamanitra de tsy voatery hoe fiainana mikorisa amin'ny lalana toy ny lalana vita tsara tare fa mety mandalo zavatsarotra, mety marary. Mety marary ny olona, ahoana moa ny olona tsy mety harary? Vy aza, vy ataovy hoe moteurna fiarakodia miodina mandritry ny firy andro, firy volana, firy taona mety simba, maika fa ny olombelona, maika fa nofo. Noho zany de zao tena mety marary ny nofo. Lalàna ny zava-boary io. Nasian'Andriamanitra lalàna ao anatin'ny vazantsika hoe mety marary ny nofo, mety andairany mikroba, mety marary kibo, mety me antitra, mety me vizana. Lalàna ny zava-boary tsotra. Ary zany lalàna zany Andriamanitra nanao azy. Fa tsy ny fahotana akory. Andriamanitra nanao ny lalàna tao anatintsika hoe io mandaitra amintsika amin'ny fotoana. Noho zany dia ao anatin'izany lalàna ny zava-boary zany de zao tokony manaiky sika fa mety marary, mety vizana. Fa tsy hoe izay rehetra aretina avy amintsika akory dia mandalo amintsika akory de avy amin'ny devoly daholo. Ny devoly tsy amin'ny sian akory ka hamozana mahay zavatra rehetra amin'ny fiainan'ny olona, non, tsy zay loatra. Revako manana finoana sy fahatokiana n'Andriamanitra. Manana fireketam-po amin'Andriamanitra. Zay zavatra zakanao ihany no avelan'ny Tompo. Ary le zavatra zaka io amin'ny lafiny anankiray mahamarina tenin'ny toriteny nataon'ilay pastera frantsay anankiray antsoina hoe Oscar Kuhlmann. Manazava izy manao hoe zao nge ozy ny tsy hoe ny zavatra ratsy ihany no avelan'Andriamanitra zakaitsika fa ny zavatra tsara koa de zao avelan'Andriamanitra zakaitsika. Misy tsy mahazaka tsara. Lanjain'Andriamanitra koa zany ny tsy hoe ny zavatra mafy lalovantsika ihany ny lanjain'Andriamanitra hoe zakatsika fa ny zavatra tsara koa lanjain'Andriamanitra sao tsy zakatsika. Zay zavatra tsara zakan'ny toetratsika ihany ny avelan'Andriamanitra handalo amin'ny fiainantsika. Satria mety misy zavatra tsara anke tsy voatery ho zakatsika. Ny dikany teny hoe voninahitra, kabod, mavesatra. De zao raha be loatra io de mety tsy ho zakatsika. Raha ohatra ka mijery ny tantaran'ireo vedette de cinéma hitatsika maneran-tany na reo mpihira malaza eran-tany de matetika izy ireny mivarina ao anatin'ny rongony, varina ao anatin'ny fidoroana zava-mahadomelina maro isan-karazany, na mijaly mihitsy ary satria mavesatra ny voninahitra. Mavesatra io. Ary io misy olona tsy mahazaka azy mazava. Rehefa ohatra ka tsy avy amin'Andriamanitra izy, na rehefa ohatra ka irian'ny olona ka ndraindray tonga eo aminy ka no ny antony maro samihafa de mety tsy ho zakany. Ary rehefa tsy zakany de zao mety ho manimba.
tsy hoe ny zavatra ratsy ihany akory mety manimba fa mety ohatra hoe ny voninahitra be loatra, ny fahefana be loatra, ny arena be loatra, ny fitiavan'ny olona be loatra, za rehetrany de mety ho manimba olona. Zay ny mahatonga ny hoe ny sahaza ihany ho an'ny mpino no angatahana amin'Andriamanitra. Lay sahaza de zao lay zavatra tsara mahasoa nefa atonony ny toetranao. Io no mahatonga ny olona, mahatonga mpino zany ao anatin'ny votoatin'ny vavaky ny mpino mandrakariva ny hoe omeo ahy ny fanetretena. Omeo ahy ny fanetretena satria ny fanetretena no mahatonga antsika afaka mahazaka tsara ny fitahiana mitobaka eo amin'ny fiainantsika. Raha toa ka tsy manana fanetretena isika de tsy mahazaka zany hoe milatsaka ao anatin'ny firehariana manoloana ny fitahiana zay ataon'Andriamanitra. Ka ny tentsika manao hoe ny fizahantsoetra de zavatra sarotra avelan'Andriamanitra lalovana zay voalanja. Fa izao koa sy karikolomana misy koa ny fizahantsoetra izay ataon'Andriamanitra indray hoe zavatra be dehibe ny ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Misy fitahiana, sakafo betsaka, vola mikarena, fisondrotana amin'ny voninahitra, be dehibe fianakaviana milamina. Mizahatoetra koa nefa Andriamanitra amin'ireny lafin-javatra ireny. Mahay misaotra ve? Mahazaka an'le voninahitra atrosak'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ve? Mahay mitantana lay arena omen'Andriamanitra amin'ny fitiavana ve? Mahay mifaly amin'ilay fifaliana omen'Andriamanitra ve? Sao de latsaka ao anatin'ny firehariana. De io ny boky noambolana hoe sao rehefa voky aho ka anadino anao hoe misy ve Andriamanitra, ary de betsaka ry havako ny olona latsaka ao anatin'izany fizahantsoetra ny fahafenoana zany. Zany hoe men'Andriamanitra zavatra feno i saingy zao adino ny ray Andriamanitra. Adino ny ray Andriamanitra. Betsaka ny omen'Andriamanitra an'izany saingy zao lasa nampanadino ny olona an'Andriamanitra lay izy. De mizahatoetra ndray Andriamanitra rehefa aveo, esorony ndray ny rehefa aveo, rehefa tsy hainao ny mitantana azy, rehefa adininao le mpanome, rehefa le zavatra omen'Andriamanitra ndray no tianao no Andriamanitra. Mizahatoetra Andriamanitra, manome anao harena izy, manome anao hanina sahaza izy, manome anao fahatanorana izy, manome anao fantsara tarehy izy, de zao lasa renireny tianao no Andriamanitra. Raha za tsy angona fa anao sport aloha satria Andriamanitra nanome anao lay vatana salama, Andriamanitra nanome anao lay fahatsara tarehy, indray no tomponao. Andraso aloha fa za tsy misy hevitra, fa za tsy hamonjy fivavahana, za tsy hanao an'izao, na hoe omen'Andriamanitra harena ianao de lasa ianao adinonao Andriamanitra fa ny harena indray no tianao no Andriamanitra. Mizahatoetra Andriamanitra. Lavako malala, ny fiaina kristiana dia ataon'Andriamanitra zay. Ao anatin'ny Baiboly aloha zay mandrakariva. Ny tantaran'ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, tantaran'ny fifandraisan'Andriamanitra ny olombelona de zay. Averin'Andriamanitra nandalo zavatsarotra ny olona rehefa manadino azy. Avy indray miverina amin'ny olombelona, verina amin'Andriamanitra ny olombelona na ny mpino, dia tahian'Andriamanitra ny fiainana. Rehefa mandeha le fiteny de adino ndray Andriamanitra, de tonga ndray Andriamanitra mizahatoetra azy. Ravako malala, inona no afatra ty bokin'ny Joba Mofonaina ho anao ty ara, hotsika hoe zavatra anankiroa. Voalohany de izao, manana finoana sy fitiavana an'Andriamanitra. Tiavo Andriamanitra. Ny zavatra tiavan'Andriamanitra ny tsengery avako malala ny fitiavana azy. Tiavo izy, itokiso izy. Aza misalasala mihitsy fa ny Andriamanitra ao de tianao. Zay ataon'Andriamanitra eo aminao, mahasambatra anao. Endry Andriamanitra. Endry Andriamanitra. Mahafantatra zay tokony ho anjara ho anao. Ary ny faharoa de zao, apetrao aminy mandrakariva ny fiainana. Aza manahy. Ekeo manoloana ny zavatra lalovanao fa ao anatiny izy, eo akaikinao Andriamanitra. Tsy manary. Na inona lovanao de eo Andriamanitra tsy manary. Tia tsika mandrakariva izy. Afaka malala. Amizao tena ny herinandro zao, izao bokin'ny Job zao de mamerina anao amin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Mamerina anao amin'ny fandinitena ny amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra. Mamerina anao amin'ny famantarana ny finoanao. Aiza ho aiza eo aminao Andriamanitra, aiza ho aiza amin'Andriamanitra ianao. Mamerina ny fanolorantenanao ho mafy orinao amin'Andriamanitra. De matokeran'Andriamanitra.
araka ny teny boky nobolana manao hoe matokia an' Jehova amin'ny fonao rehetra. Aza miankina amin'ny fahalalanao na ny experience anao na zay mahazatra anao. Matokia an' Jehova ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao ekeo zay zavatra hitondrany anao, ekeo lalana hitondrany anao de handamina anao izy. Ny boky nobolana. Ivavakintsika ry havako. Tompo ampisaoranao ny amin'ny soratra masina zay mampiorina anay amin'ny finoana. Mampiorina anay fa mety ho lalana lalova ampino na avelana lalova ampino ny fizaham-toetra. Anefena, ampiorina, anehoana ny voninahitra. So tena ny herinandro zao tompo. De aho reny ny finoanay hitoetra ao aminao hatrany. Aza mahafona masaraka anay ianao. Mitoera aty anatinay ary raha kofy amin'ny fahasoavanao ny fanondoran-tenanay. Jesoa, ampahirezo zay mba hatsiaro fa na inona zavatra sedrainay sy lalovanay de zay zavatra voalanjanao tsy avery anay no mandalo amin'ny fiainanay. Ny zavatra averanao andalo aminao de zavatra tsy mampandositra anay aminao fa mampiorina anay amin'ny finoana. Tahaka ny Joba zay vao maika niamafy ny finoany. De vavaka zay tompo andro marary. Ataovy tsapa ny fatianao. Vavaka ho an'ireo manana ady am-panahy. Ataovy mahatsiaro fa tianao. Vavaka ho an'ireo manana olana. Ataovy mahatsiaro fa tianao de mety olo-tsaina endry. De tononona am'izay rehetra manaraka zao Mofonaina zao Jesosy fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny fahasoavana. Saotra Jesosy. Amen.